Izay ny amin'ny voavoiny fa somary mbola mangingina ankehitriny ny tsenan'ny letsia eto andrenivohitra raha nambaran'ireo mpivarotra. Maro ny antony mety mahatonga izany. Marina nefa fananomboka ny 12 Novambra teny taom-piotazana ho an'ny faritra Atsinanana sy ny Analanjorofo manokana. Raha toka nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy 12 Novambra teo ny taom-piotazana letsia ho an'ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo dia mbola tsy dia mahasarika ny mpanjifa kosa ny mividy ireo vokatra izay hita eny an-tsena eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Ireo mpivarotra moa dia nanamafy fa tsy mbola mandeha ny tsena. Mbola vitsy aloha mbola mikarama mibetsaka mividy. Nefa raha iverenana ny taom-piotazana dia lasa lokely tamin'ity taona ity mihoatra ny teo aloha. Vinavinaina fa eo anelanelany 7,000 hatramin'ny 2 taonina ny vokatra ahondrana amin'ity. Ny any Eoropa no tena andranana ny vokatra raha ny fantatra, ary mba hampaharitra ny fiaraha-miasa dia anjaran'ireo matianina kansehatra amin'izay fandranana ny letsia izay no manaja ireo fepetra takin'ny vondrona Europeana eo amin'ny sehatra ara-barotra sy ara-pahasalamana sy ireo fepetra takin'ireo mpividy any ivelany ihany koa. Tokony ho hisy ny fanaraha-maso ataon'ny mpandraharaha isan-tsokajiny mba azahoana antoka fa tsy mihoatra ohatra ny tahan'ny sofra atao amin'ny letsia. Misy fitiliana rahateo alohan'ny andefasana ny vokatra.